Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fahamiraba tsika afaka malala tratra ity Alarobia fa 20 ny volana Jolay ity ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy anenika antsika sy ampifaly antsika ranandava-riavana. Ny valahatra mofanantsika anio dia ny bokin'ny Exodosy toko fahaenina amby telopolo. Exodosy toko fahaenina amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iasa i Bezaly sy Oholiaba ary ny olona eny rehetra izay nomeny Jehova fahendrena sy fahiran-tantsaina ahaiza ny hanao ny asa rehetra ho amin'ny fanompona ao amin'ny fitoerana masina arak'izay rehetra nanodiny Jehova. Ary Mosesy dia napaka ny Bezalila sy Oholiaba ary ny olona eny rehetra izay nasiany Jehova fahendrena tao am-pony dia izay rehetra nampahazo tony fony akeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa amin'ny fanompona ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra an-tsitrapo isa-maraina ihany eo amin'ny Mosesy. Dia nanatona ny olon-keny rehetra izay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina samy niala tamin'ny asan'izay nataony avy. Ka niteny tamin'ny Mosesy hoe ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay ahavita ny fanompona amin'ny asa nantiany Jehova tao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny toby rehetra manao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina nareo na lahy na vavy, dia izany nampitsarana ny olona tsy hanatitra intsony fa ny zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nananamby asa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny olana lehibe afaka malala vakivakiny ny fiangonan'ny taonjato faha-20 sy ny 120 momba ny izay ilaina ahampy ny fandaniana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Mandrakariva rehefa manao foto-drafitr'asa na manangan-javatra ny fiangonana na manitatra fiangonana io na manao sekoly na koa amin'ny fampanderan-draharaha andavanandro ny fiangonana dia mandrakariva manao antso na koa mandrakariva manetika mafy ny hafanampon'ny olona mba havita ny asa. Fa ny zavatra matetika tsapa amin'ny zao andro antsika zao ry havako dia tsy ampy mandrakariva ny hoentimana ny fiangonana. Tsapa mandrakariva hoe tsy ampy ny hoentimana ny fiangonana. Saika amin'ny ankapobeny mihitsy io, tsy hoe aty Afrika ihany na eto Madagasikara ihany na hatrany Europe io na amin'ny toerana maro dia mandrakariva tsy ampy ny hoentimanana manoloana ny vina, manoloana ny zavatra tiaka atao, manoloana ny asa izay tanterahana. Fa raha toa ka mamaky ity Exodosy toko fahaenina amby telopolo izay zara Mofonaina ao antsika anio tsika afaka malala dia tena mifanohitra amin'izany mihitsy. Mifanohitra amin'izany mihitsy fa mihoatra lavitra ny eo ampelantanana noho ny fandaniana izay atao. Misy zavatra ataon'ny zanak'Israely eo, misy zavatra atsangany eo, misy zavatra amboariny eo, tabirina kely sy ny namany, fa izao sy ny hafa rehetra fa izao betsaka lavitra ny vola sy ny fitaovana eo ampelantanana no ilay zavatra izay ho ahorona no lazay ilay fikasana. Ary io tsy eo amin'ny fiangonana ihany fa na amin'ny fiainana tokantrano tsika isan'andro koa aza dia mandrakariva betsaka lavitra ny mivoaka noho ny miditra, na ny marimarina kokoa betsaka lavitra ny zavatra tiantsika atao kanefa ny fandaniana ny vola sy ny fitaovana tsy ampy. Dia manamarika ny fiainan'ny taonjato faha-20 zany sy ny 120 atao hoe tsy fahampiana na ny fahantrana satria lay zavatra tokony atao sy tiana atao dia betsaka lavitra ny tadiavina aminy noho izay eo ampelantanana. Fa eto amin'ity boky ny Exodosy toko fahaenina amby telopolo ity dia mifanohitra amin'izay rehefa afaka malala. Mifanohitra betsaka lavitra ny zavatra eo ampelantanana noho ilay asa atao. Fa inona ary no nitranga ry havako
no hoe mananambo be ny fiangonana amin'ny Exodosy 2:7. Tsy nanana ny tsy ampy izy. Fa nahoana no nanana ny ambo be izy? Nahoana no tsapa eo amin'ny Exodosy hoe aive ka azo atao tsara no hoe rehefa manao zavatra ny fiangonana, manangan-javatra ny fiangonana de manana amby izy. Ary tsy voatery ikarokatsy na ikarokaroa. Ary ahoana koa rehefa amin'ny fiainana kristiana ny tokantrano any, ahoana no mahatonga antsika manana ambiny? Tarafina amin'ity Exodosy 2:7 ity. Dia misy zavatra vitsivitsy raha toa ka mamaky hatrany amin'ny 5:30 sika, hoy sika hoe fanamboarana ny tabernakely io. Fa izay aseho an'ity Mofonaina tam-piratana antsika ity avoko malala de izao. Ny voalohany indrindra de ny fototra zay mahatonga antsika anana amby de ny fanarahana ny fomba fisainan'Andriamanitra, na fanarahana ny tenin'Andriamanitra hitarafantsika lay ataontsika hoe toe-tsain'Andriamanitra. Zay tsy editsika hevitra. Fa ny tenin'Andriamanitra de hitarafantsika ny fahendrena sy ny toe-tsain'Andriamanitra. Fa lay hoe mahatonga antsika manana ny ampy de tsy hoe manaraka ihany ny tenin'Andriamanitra. Iny tsy edikevitra fa tena rahantsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa lay tena hoe le toe-tsain'Andriamanitra mihitsy. Lay tena toe-tsaina sy lay tian'Andriamanitra mihitsy no hitondrantsika ny fiainantsika, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny andavanandrotsika, tena le toe-tsain'Andriamanitra mihitsy. Zany hoe le fanahin'lay asa atao mihitsy, ny fanahin'lay asa atao na ny fanahin'lay zavatra ataotsika de mifanaraka amin'ny toe-tsain'Andriamanitra. Zao mantsy tsika fa mahazatra tsika zany etsenjery ny hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tena metrahanao fanontaniana ny olona manao hoe inona le sitrapon'Andriamanitra tianao arahana, de eo izy fa manomboka misaritaka izy satria be de be le sitrapon'Andriamanitra zay tsy azony tsara. Satria ndraindray le sitrapon'Andriamanitra raha mamaky baiboly anao de be de be ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny baiboly manontolo. Raha ohatra ka miteny fotsiny tsika manao hoe de manaraka tsara ny soatra masina. Fa soatra masina iza? Soatra masina inona? Izy am'reo andiny-tsoatra masina analiny reo no resahanao am'raha miteny hoe soatra masina sika. De ny zavatra mitranga dia ndraindray mandrifotra zavatra anankiray amin'ny soatra masina tsika de everitsika hoe mifanaraka amin'ny soatra masina lay zavatra ataotsika. Andiny soatra masina ray na roa na telo rohitsika mafy de ataotsika mifanaraka amin'ny soatra masina nge zany. Fa zay mahatonga antsika miteny hoe mifanaraka amin'ny soatra masina, iny mazava, fa mifanaraka mihitsy am'lay toe-tsaina, lay fanahiny, lay sitrapon'Andriamanitra manontolo. Zany hoe mifanaraka amin'ny soratra masina manontolo mihitsy lay zavatra atao, na hita an-tanana lay zavatra ataotsika. Io soatra masina io misy raha avako malala dia misy zavatra ataotsika hoe tsy miova. Ao anatin'ny soatra masina io zany misy prinsipa na misy foto-kevitra zay tsy miova mihitsy manomboka any amin'ny bokin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Raha miteny ohatra ndeha ataoko ohatra hoe fanambadiana. Raha mamaky fotsiny ianao ny bokin'ny Pentateuka ohatra, ndeha ataotsika hoe bokin'ny Genesisy, na ndeha ataotsika hoe bokin'ny Exodosy, dia mety raha prinsipa zany ny foto-kevitebe ny fanambadiana dia mety misy olona mampirafy ao amin'ny bokin'ny Exodosy na ny bokin'ny Genesisy, ny patriarka de nampirafy. Dia raha ohatra ka mijanona am'zay foto-kevitra zay isika ao amin'ny bokin'ny Genesisy de azo atao zany mampirafy. Fa rehefa vakinao am'zay lay baiboly manontolo de hitanao fa ny lehilahy ray manambady vehivavy ray, zay ke le prinsipa. Eo ny bokin'ny Genesisy 1 manao hoe ary noho zany ny lehilahy de andondray ny sindreny ka ikambana amin'ny vadiny de au singulier le izy. Na manao koa hoe ary tsy tsara raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy, na tsy tsara raha irery ny olona de anaovako vady sahaza ho azy izy de au singulier. Tokana lay izy. Any amin'ny bokin'ny Genesisy 1 na 2 zany 1:20 de efa fantatra le prinsipa hoe le foto-kevitra hoe au singulier. Anaovako vady sahaza ho azy izy de au singulier. Tokana le izy fa tsy telo na 2:30. No zany dia me fanazavantsika zany hoe misy le principe biblika, misy le principe na le foto-kevitra dehibe zay ijoroany lay izy. Fa raha ohatra ka le boky anankiray anankiroa fotsiny no rohitsika dia mety ho idisitsika.
fa rehefa mamaky baiboly manontolo tsika zany dia misy ny fotikevy dehibe momba ny atao hoe fanambadiana ohatra tsy toko anankiray nandiny anankiray atahaka zany ko raha miteny tsika ohatra hoe ny ohatra asa tsy fantatro ny fanambadiana ndresantsika teo fa mety ohatra hoe ny fafolokarena ohatra dia raha ohatra ka mamaky ny Pentateuka tsika na mamaky boky anankitelo anatin'ny sotra masina de hafa ny fijery azy fa rehefa mamaky ny baiboly manontolo tsika de inona ny fotikevy dehibe, inona le principe, inona le zava-dehibe, inona le fotikevitra tena hijoroany lay baiboly manontolo de mazava tsara rehefa avy eo ary de zay mahatonga atsika manao hoe le fanahin'ilay izy mihitsy zany tiana ho takatra ka eto dia mazava ny tenin'ny bokin'ny Ekôdôsy toko 4:7 hoe nananamby lay fiangonana tamin'ny nangan-javatra tsy nanana ny tsy ampy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra satria nahoana satria le zavatra natao mihitsy dia ny fanaraka tamin'izay zay planin'Andriamanitra zay zavatra tian'Andriamanitra nanaovana azy lay tabernakely io lay hatramin'ny atsipiriany mihitsy ary de zay fotikevitra voalohany reavako malala hoe rehefa manao zavatra ny fiangonana manana ny amby izy rehefa tena rehefa mpifanarahany tsara na arahany tsara lay toetsaina lay zavatra tian'Andriamanitra atao iny efa fantatry ny fiangonana fa ny faharoa de zao reavako malala raha mamaky tsara lay Ekôdôsy toko 4:7 isika de izao koa ny zava-dehibe zay tsapanao dia mahatonga ny fananana ny ampy mahatonga ny fiangonana manana ampy de izao ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana de tenenio tsara mihitsy moa reo lahy manana fanomezam-pahasoavana hikarakaran'le izy Bezalila sy Oliaba zany hoe reo fampiasana tsara reo fanomezam-pahasoavana isan'ny mahatonga manana amby zany de ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Andriamanitra tsy nandotraka vola, Andriamanitra tsy nandatsaka zay rehetra mety fitaovana ilaina avy any an-danitra fa niainga tamin'ireo olona be dehibe reo ihany nanaovana ny tabernakely saingy zao ahoana ny nataon'Andriamanitra nitaona ny olona izy sy nitaona ny Mosesy izy anentana ny olona mba hampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana rehavako malala indraindray mandrakariva rehefa manao zavatra isika de manana fironana hoe mampiasa fanomezam-pahasoavana ray na roa na telo ny vitsy anisa ihany matetika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ary dia mampahantra lay asan'Andriamanitra zany rehavako malala ny vola ngery avako malala ateraky ny fanomezam-pahasoavana anankiray am'izay fanomezam-pahasoavana ihany ny vola fa be dehibe ny mety ho fanomezam-pahasoavan'ny olona fa raha toa ka hain'ny fiangonana ary raha toa ka manaiky ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny fiangonana de zao tokony tsy anana ny tsy ampy zany mihitsy izy porofolo ny sohatra masina eo fa tokony tsy anana ny tsy ampy ny fiangonana eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra ary tokony tsy anana ny tsy ampy tokony andalo tsy fahampiana mihitsy koa aza na ny tokantrano raha haitsika ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana marina loatra fa tsy morina tsy zavatra tsotra akory ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay io tenenin'ny bokin'ny Ekôdôsy hoe fahendrena miverimberina amin'ilay toko 4:7 teo ny hoe fahendrena anankiray mifahendrena faharanita-tsaina ny fahaizana mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavan'ny mpino. Rehavako malala itsika kristianina de mahafantatra fa ny arena voalohany indrindra de tsy ny vola akory fa ny olona sy ny fanomezam-pahasoavana ny nomen'Andriamanitra ny olombelona ny nomen'Andriamanitra tsika de zao ny tansy zay rehetra eo aminy fa niaraka ny men'Andriamanitra tamin'iny koa ny saina sy ny fanomezam-pahasoavana ahafahan'ny olona mamolaka na mitaiza na mankolokolo na miasa mamadika ao lay tansy zay rehetra eo aminy anjary ho zavatra mety hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. No zany dia fanalahidiny lay ataontsika hoe na mba anana ny fiangonana ampy hoe mametraka fanontany zany tsika ahoana re Andriamanitra no mahatonga amin'ny fiangonana mba hoe tsy ampy zany hoe mizahatra tsy ampy zany hoe tsy ampy ny vola tsy ampy ny fitaovana inona reny fanalahidy de ny sohatra masina manazava hoe ampiasao ny fanomezam-pahasoavany ny mpino manaiky ampiasa ny fanomezam-pahasoavany. Fa ny fahatelo de zao rehefa malala zay ampianariny io toko 4:7 io de zao ny fametrahana ny olona tsiraray amin'ny toerana tokony isy azy koa
zany hoe eo le fanomezam-pahasoavana amin'ny toerana tokony hipetrahana azy fa ny olona tsiraray avy any de samy nahafantatra ny toerana tokony isy azy. Inona ny dikan'izany? Ny isan'ny mampahomby rehefa koa malala na tsy mampahomby ny marimarina kokoa de zao misy olona manao ny zavatra tsy tandrify azy, manao ny zavatra tsy mety amin'ny fanomezam-pahasoavany, tsy hoe le manaonge ny zava-dehibe, tsy hoe le manao ihany ny zava-dehibe, manao zavatra ao an'Andriamanitra ihany ny zava-dehibe, fa izao koa mila fantatrao sy fantatry ny fiangonana ny hoe ampiasaina le fanomezam-pahasoavana fa izao ampiasaina amin'ny fotoana tokony ampiasana azy, ampiasaina amin'ny toerana tokony ampiasana azy, ampiasaina amin'ny sehatra tokony ho ampiasana azy. Mahafinaritra be mihitsy fitantarana ny bokin'ny Genesisy azo reo le ary eo any Bezalila sy Oliaba, zany hoe fantatry ny tompo tsara, fantatry Mosesy tsara fa olona tahaka izao ny tokony anao an'io, olona tahaka izao ny mahavita an'io. Ndraindray mantsy zavako malala tsy de zay loatra, ndraindray indrindra ataontsika hoe amin'ny lafin'ny politika na amin'ny lafin'ny fitantanandraha tsotra, aty amin'ny fiangonana moa tsy de misy loatra an'izay satria aty antso, fa any amin'ny fiarahamonina tsotra de zao ndraindray ny zavatra tsapanao dia olona tsy manana lay fahafahana na lay fahaiza manao no apetraka amin'ilay zavatra de manjary zara vavita lay zavatra de tsy vita tsara lay zavatra, ary rehefa tsy vita tsara lay zavatra na zara vavita dia mampiravoravo tanana ny olona, mahatonga ny olona tsy mazoto satria hitan'ny olona fa tsy mety tsara, hitan'ny olona fa lany fotsiny ny androny, lany ny fotoanany, lany ny herim-pony manao lay zavatra, kanefa le olona manao lay zavatra dia tsy manana lay fahafahana manao azy araka ny tokony ho izy, ndraindray kitoto, ndraindray tsy vita tsara, ary dia izay ny mahatonga mahatonga Mosesy eto nametraka tsara ny Oliaba sy Bezalila hoe matianina mahay tsara, mandrafitra, manao sikotra sy ny tahaka izany. Rehefa koa manala isan'ny tsy mampahomby ny mahatonga tsy fahavitan-javatra, tsy mampahomby mahatonga tsy fahampiana azy eo am-panatanterahana-javatra ny fametrahana olona amin'ny hoe tsy tena fanomezam-pahasoavany, tsy tena nomanina, ataontsika hoe tsy mahanatraikefa sy fahaiza manao ny amin'ilay zavatra izy. Fa rehefa ohatra ka manao zavatra ny olona de zao fitenitsika foana hoe maty anne, fa zay mihitsy ny tiany soatra masina napetraka etiny hoe raha ohatra ka tena olona maty anina tokoa amin'ny lafiny atsotra masony fa tsy amin'ny fomba fijery fiarahamonina tsotra hoe olona efa no manin'Andriamanitra, olona mahana lay fanomezam-pahasoavana no manao lay asa, no mitantana sy ny tahaka izany dia tokony ho tsy manana ny ampy, tsy manana ny tsy ampy. Fa ny fahaefatra avako manao de zao ny fiarahametany rehetra mihitsy, ny fiarahametany vahoakan'Andriamanitra mihitsy ray manontolo. Lay raha ohatra ka amin'ny asan'Andriamanitra ka tsy mifanjana ny olona, tsy mifampiandro ny tsirairay, fa voentan'ilay mpitarika tahaka ny Mosesy, voentan'ny tenin'Andriamanitra, voetsika ilay mazava, lay fanentanana de zao tsy tokony tsoanana ny tsy ampy, satria Andriamanitra manome ny tsirairay avy ka mahatonga ny tsirairay atsiaro tena, ny fahatsiarova-tena ny tsirairay zany de manjary mahatonga ny tsirairay hitondra ary manao mihoatra aza. Fazan'ny bokin'ny Exodosy eto hoe nanao mihoatra daholo ny olona, ary miferana fotsiny amin'izay hoe okizay fa tsy ilaina intsony, efa ampy, efa tsy lany intsony, fa okizay de nanao antsoavy mihitsy zany Mosesy, nitety ny faritra rehetra manao hoe okizay le olona fa be loatra ny fitiavanareo, rovina ny fiangonana ry afaka mba hanao zany, rovina ny fiangonana mba ahatsiaro hoe okizay fa be loatra ny fitaovana totrareo, be loatra ny vokatra hoentinareo, be loatra ny adidy arotsakareo, be loatra ny fandraisana andraikitra atao, rovina ny fiangonana mahatratra an'izany. Fa tamin'ny andron'ny Mosesy de nahatratra azo atao tsara zany, ny manana ampy azo atao tsara ny hoe mihoatra rehefa samy resy lahatra ny tsirairay, rehefa samy manao zay mety ho tandrify azy ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana, rehefa samy resy lahatra ny tsirairay fa mifanaraka amin'ny antson'Andriamanitra lay zavatra zay atao, ary samy mahatsiaro tena ny tsirairay, ary de maivana lay asa, mavesatra ny asa raha ohatra ka ny 3-4 na ny 5 ny vitsivitsy ny manao lay asa, fa rehefa ny rehetra no samy mahatsiaro tena de zao
maivana ny asa ary de fierina fotsy manao hoe be loatra ny ataonareo fa alohandray mba hajanona kely. Fa manaraka riavako malala zay fanalahidy antoky lay hoe tsy manana ny tsy ampy zany eo ampanaovana ny asa ny fiangonana na ny mpino dia izao koa riavako malala ny fandehanana amin'ny fahamarinana, ny fandehanana amin'ny fahamarinana rehefa tsara tantana sy marina ny zavatra rehetra de mihetsi-po ny olona ary dia manjary manao mihoatra azy satria mazava lay fitantanana marina mety lay fitantanana lay manao ny asa olona matianina olona nomanina tamin'iny ilay fitantanana mazava sy mahitsy de zao ny olona mahatsiaro fa zava-dehibe lay izy lay zavatra atao mifamaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra de mazava ho azy fa mientana ny olona satria nantsoin'Andriamanitra ary mahatsiaro tena fa tsy mifanjana de zao vita ny asa manana ambiny ara zava-dehibe reafako lay hoe fahaiza mitantana lay hoe fahaiza mitantana lay fahamarinana zava-dehibe mahatonga ny hoe mananamby ilay fiangonana amin'ny asa fa manaraka zany reafako malala tsy vitany hoe mananamby ihany fa na koa hoe mandeha amin'ny fahamarinana ihany fa lafiny zavatra lehibe koa reafako malala miantoka le hoe nahoana no manana amby ny fiangonana de zao koa ilay fanentanany mosesy lay fanazavana rehefa mazava tsara ilay antony hoitsika to hoe lay fanahin' le asa mazava tsara ny tanjona mazava tsara lay manao ny asa mazava tsara lay fitantanana marina sy mahitsy de zao tsara le fanentanana tonga any amin'ny potsotsofony olona tonga any amin'ny vohetsika ny fon'ny olona mahatsiaro tena ny rehetrarehetra ary ny rehetra ny miaramandray andraikitra dia tsy manana ny tsy ampy zany ary tsisy asan'Andriamanitra tsy vita zany raha mibokin'ny Eksodosy ny olona kely mantsy mifanohitra am'zany raha ohatra ka arahampino tsara ange zany de tsotra fa ny mifanohitra am'zany no mitranga ndraindray tsy mifampatoko ny olona eo le hoe tsy matianina ny manao ny asa fandradraikio noho ny toe-javatra ny anivony zao tontolo zao de manjary tonga ho azy ny tsy fifampitokisana indrindra raha misy tranga indremantena indroa hitatsiaroa dia manjary tonga ho azy ny tsy fifampitokisana ary de mampalaina ny mazoto ary mampalaina ireo mazoto ary malaina moa de efa malaina raha teo mahita hevitra ny tsy anaovana mahita hevitra mandrakariva ny tsy anataovan-javatra tahaka ny tenenin'ny boky noabolana manao hoe ny malaina de manao mandrakariva ny kamo zany io ny efa tsy anao mihitsy io de miteny manao hoe malaina izy de miteny manao hoe manino ianao tsy misy lio anao tokotany ao misy lio anao tokotany ahoana moa nisy ny lio anao tokotany ao io vorazan'ny boky noabolana fa zao rehefa malaina ny olona de mahita lioana na de eo atokotany eo ary izy mahita lioana ao anaty saina eo izy de kamo izy tsy mahita hevitra foana ny malaina tsy anaovana zay ny tiany noabolana teneny zoatra masiny io mahita hevitra mandrakariva ny kamo ary dahaka zany ko rehefa tsy anao ny olona de mahita hevitra mandrakariva izy tsy anaovana mahita hevitra mandrakariva izy fa izao rehefa tsy milamina araka tokony ho izy lay fitantanana mahitsy araka ny tokony ho izy na tsy mahay manazava tsara de zao malaina efa tsy anao ateo fa ny mazoto koa manjary mihamalaina ary lay malaina tsy rehefa malaina zany dia tsy hoe tsy metsika fotsiny izy fa manakivony manao izy de manao ka misy tsy mazava ndraindray misy tsy ilaina io zavatra atao inona koa io na tsy fantatro tsy mahay ireo manao azy ireo raha anona ny tena mahay tsy mety ny lasa tahaka zany mety ho hita ao anatin'ny fiangonana satria tafiditra ao anatin'lay fiangonana koa lay anton-javatra lay fizarazarana lay toetra ny zao tontolo zao dia mazava ho azy ny efarany zany zavatra zany de zao ho tsy vita ny asa andalo tsy fahampina ny fiangonana andalo tsy fahampinana amin'ny asa na amin'ny fitaovana na amin'ny vola ary farany riavako malala izay fanalahidy tenen'ny bokin'ny Mosesy tenen'ny bokin'ny Eksodosy eto dia lay ataontsika hoe zava-dehibe tena farany dia ilay tenenina hoe mazava mihitsy ny atao hoe vision Mosesy any
dia nanana lay ataontsika hoe vina fototra. Ny vina fototra de izao ho any amin'ny tany Kanana. Fa mandra-patonga ny amin'ny tany Kanana de nisy vina kely madinidinika manatratra azy. Io lay fitenin'ireo mpanao ataontsika hoe tetikasa isan-karazany na solotrasa hoe misy lay tanjona lehibe ary misy kosa lay tanjona madinidinika ety anelanelany. Ary io dia nanana an'izay tsara ny Baiboly. Ny tanjona lehibe de izao tonga any amin'ny tany Kanana, miala avy any fahandevozana tonga any amin'ny tany Kanana, 400 taona io. Fa eny anelanelany eny de nisy tanjona madinika maro isan-karazany izay nentina nanatratra ilay tanjona lehibe. Ataonao ahoana ny atonga ny tany Kanana raha tsy mafiorina tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. De izao firenena mafiorina fifandraisana amin'Andriamanitra. Firenena mafiorina ny fifandraisan'ny samy-pino. Firenena mafiorina ny fiainam-pianakaviana. Zany rehetra zany lay tanjona madinidinika nentina nameno na nanatratra lay tanjona fototra hoe tonga any amin'ny tany Kanana. Mazava tsara zany lay vina, mazava tsara lay vision, mazava tsara lay vina fototra, ary mazava tsara koa lay vina eny anelanelany eny. Dia eo ary avako malala ny zavatra ampianarana soatra masina antsika de ity: eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra de ataovy mazava ny vina fototra, lay fototra lay iny lay tokana, iny lay vina fototra. Fa mandra-pahatongany iny vina fototra iny de misy dingana maro isan-karazany. Dia aoka ho fantatry ny mpino de afaka malala ho fantatry ny fiangonana fa misy ny vina fototra amin'ny asa, fa misy koa eny anelanelany eny asa madinika maro isan-karazany izay hoety manatratra ilay vina fototra ary tsy mifanohitra amin'ilay vina fototra. Zay le vision. Ary dia eo am-panatanterahana an'iny de ity tena ampianarin'ny tompo isika fa ny fototra de izao ny fanajana lay toe-tsain'Andriamanitra. Fanajana lay toe-tsain'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny fitiavana manao lay asa, ny fahafoizana. Rehefa samy ao anatin'ny mpino ny fahafoizana, ny fitiavana, ny fiarahamientana, ny fifankatiavana. De izao tratra ivina fototra io. Ary tsy tokony hisy mihitsy fiangonana ametra-panontania ahoana ny ahitana vola, ahoana rehefa ao anaty lay fiarahamientana. Indraindray ny mahamaika ny fiangonana ito am-pamaranana avako malala de izao, ny mahamaika azy de izao ny mifampitsara indray amin'ilay fomba hoety mahatonga lay hoety mahatonga lay fitaovana. Ataovy sankatsaina hoe mila briky, mila fasika, mila tsy fantatry vy, mila simenitra, ohatra lay fiangonana. Nandeha ataontsika hoe amin'ny taberna kely ity de mila lamba, mila hazo, mila hoditra, mila varahana, zay ny ilaina. De manentana zany Mosesy manao hoe samy mitondra ireto avy ianareo, samy mitondra lamba volomparasy, samy mitondra lamba rongony, samy mitondra lamba volomparasy ny sisa, samy mitondra an'izany izy atokantrano. De mitondra ny olona. De alefy saratsena misy mametraka fanontaniana manao hoe ary nenareo to nentinareo tamin'ny sarety ny lamba, ary nenareo tsy mety fa nenareo to entinareo to babenareo, ary nenareo to zay no fomba fiasantsika ankehitriny hoe lasa tsy lay vokatra ny jerentsika fa ndraindray ilaoza mpino ny fampijery ka ny fomba madinidinika ohatra hoe nahoana nareo zao nataonareo fa tsy ity, manino ny ataonareo ohatran'izao ny fomba fitondra azy fa tsy ity. Tahaka zany ny adevitra ataontsika indraindray. Tsy lay foto-kevitra hoe rehefa hanao ny asan'Andriamanitra de izao nanao zao ny zavatra tadiavina amiko de hoetiko mpitiavana iny. Fa ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana mahatonga ny fiangonana tsy ho ampy indrindrindrindra de izao indraindray ny mpino mifampijery ary tsy mifampijery an'ilay zavatra hoentina loatra ary fa mifampitsara ny hoe iny fotsiny ve no entinao, zao ve ny fomba hitondranao azy, zao koa ve de mbo mety, izao ihany ny tokony atao, izao ihany mety atao amin'io. Ary dia mazava ho azy fa manjary mapakivy zany. Andradray de lasa mety olona vitsy sisa ny manao de trotraka ny vitsy. Afaka malala mampahery anao ary amin'ny fiainana isan'andro mihitsy ampianarin'ny Exodosy eto fa tsy amin'ny asan'Andriamanitra ihany manana vina fa taro ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy mazava ny zavatra takian'Andriamanitra aminao, ataovy samy manatanteraka izay mety ho tandrify azy, samy matsiaro tena ary manao amin'ny fitiavana sy amin'ny fahafoizana.
ivavaksika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be indra fo ianao ary mitoranay hanolotra ny famezam-pahasoavana nomenao anay ao anatin'ny fiangonana misy anay, ao anatin'ny tokantrano misy anay, ao anatin'ny sehatra misy anay dia izao tompo fantatrao fa andrandray malainy zahay, andrandray mifanjany zahay ary dia matetika tsy vita araka ny tokony ho izy ny asanao, na miandry ny asanao, na maharitra ny asanao, na tsy farak'izay tianao andrasana azy ny asanao. Tompo mamindrafo aminay, ataovy takatray ny tianao anatanterahana ny asanao, ataovy takatray fa Andriamanitra ny fahafoizana ianao ary manome ianao mba hahafahanay manome, manolotra ianao mba hahafahanay manolotra. Dia azaverinao hovariana mijery ny tenanay tsirairay avy zahay fa ataovy samatsiaro fa ary ny fientananay miaraka no ahavitanay ny asanao. Dia jereo ny fiangonana tsirairay avy tompo, ny fitandremana, ny fiangonana tsirairay avy tao amin'ny tompo mba ahafoy ny kristianina, tao mba ahafoy ny mpino, tao mba samy atsara fa ny fiarahamientany rehetra, ny fanomezam-pahasoavany rehetra no mahatonga ny fahafenoana ka tsy hanana ny tsy ampy ny fiangonanao, tsy hanana ny tsy ampy amin'izay rehetra tao fa hananamby aza satria efa nomenao izay rehetra hoentina manatanteraka ny asa. Fa izahay no mihazo anay izany, izahay no tsy mizary zany ary dia manjary ny manao ihany manao. Tompo amindreo fo vangio ny fon'ny mpino tsirairay avy samatsiaro fa miandry ny fahafoizany tsirairay ianao. Dia ataovy mahay manao zany ampitiavany zahay, ataovy mahay mizara ampitiavany zahay ary ataovy mahay mifaly amin'izay fanatanterahana ny asanao. Dia mametraka ny fiainanay eo ampelantananao zay tompo, ho fiainana feno fifaliana sy fanambinana ny fiainanay. Misaotra Jesoa. Amen.